Ty ampiandohana dia tsy salasalana ny filazana ny hoe lavo ny andrarezina eo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety. Kinta ny asa fanaovan-gazety Andriamatoa George Rakotondrasoava nahitana atao hoe zazakely na ankizy ny tena teo amin'ny fanaovana itony asa fanaovan-gazety itony, ary anisan'ny fanerasera matetika na tamin'ny tena na tamin'ireo mpanao gazety maro sarotiny amin'ny fahafahana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety George Rakotondrasoava, ary any anatin'ny rano mihitsy ilay tsy fanekena lembenana eo amin'ny tsirariny, eo amin'ny fanitsakitsahana ny hasina, ny zo, ny fendrianany ty firenena ty, ary ty nentiny tanatin'ny parcours na ny lalana nandehanany teo amin'ny asa fanaovan-gazety zany. Tsy salasalana ny milaza fa mpanao gazety tia tanindrazana George Rakotondrasoava satria hatrahany amin'ny fanjanahantany dia efa niady tamin'ireo vahiny izay nanitsakitsaka ny asiny ty Madagasikara ity, ary nitondra faisana tao anatiny zany ady sy tolona nataony izany. Saika taty amin'ireo hery ny fanandrina trany tamin'ireo atao hoe mpanjakazaka na manam-pahefana izay manao tsinitsinina ny mpiarabelona no nisy n'Andriamatoa Rakotondrasoava George, zany hoe saika manana nanilazantsika azy hoe toetra manohitra kokoa ny tsirariny, ny tsy hitsiny eto anatin'ny firenena. Ireo rezima na fitondrana ny fandimby dia saika nahazo tsikerany vaivay tamin'izany kintan'ny asa fanaovan-gazety zany, ary nambarantsika teo fa nitondrana faisany zany teo amin'ny parcours zay nandehanany. Mbola eo ny tsangam-batona oriny ny gazety telo norefy. Tsy azo odikaina ao anatin'izao vanim-potoan'izao izany lehilahy manana ny maizy azy izany. Mbola vohitsaka Madagasikara, mbola tsy mitraka ny firenena, mbola kilalaoan'ny mpanao politika ny vahoaka sy ty tanindrazana ity. Tsy midika zany akory tsy navita ny ady izay nataony i George Rakotondrasoava. Mbola eo ny mpandimby azy, mbola eo ny mpanao gazety ireo zay manana n'izany fijeriny hoe amoaka nyty Madagasikara ao anatin'ny akoran'ny firenena tsy mataotody manitsakitsaka ny tanindrazana, ka everina fa hitoetra ary na hoelana hoaingana tsy maintsy ho tafita izany tolona mivaivay dindo napetraka ity mpanao gazety matianina ndao sy ny fahafatesana ity, ko dia mirary hery tanjaka ho an'ny fianakaviana izay nilozany, mirary fiononana avy amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ho tsara alevenana nge i George Rakotondrasoava.